Ny lalàna mikasika ny sosialim-bahoaka kosa no tena iadivan'ny kandida Isabelle Rakotomiaina rehefa lany solombavam-bahoaka izy. Izy mantsy no renim-piah ireo mponina sahirana ao amin'ny distrika Nambohidratrimo. Baby Stéphane no mitatitra ny vaovao. Efa antanany maro no efa niara-niasa tamin'ny fikambanana gasy mivondrona ny kandida ho solombavam-bahoaka Isabelle Rakotomiaina eto amin'ny distrika Nambohidratrimo. Fikambanana iray misehatra eo amin'ny sosialim-bahoaka izay mitsindry manokana ireo tena sahirana. Eo ihany koa ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny masom-boly sy zezika ary fitaovam-pamokarana samihafa. Izy zany dia betsaka ny zavatra niarahana miasa taminy ary izy miosona aminay amin'ny zavatra rehetrarehetra dia manentana anareo mba hifidy anazy satria izy no fantatra fa vita sy tonga tsika sy miverina be. Tsy mipetraka mazava hoy ity kandida ity ny tena rafitry ny lalàna eto Madagasikara. Tokony hainga avy any fotony hoy izy ny zavatra rehetra ahafahana maka ny hevitry ny vahoaka ary mamolavola izany ny solombavam-bahoaka mba ho tonga lalàna. Olona tsopo ary azo iresahana tsara ity kandida larina voalohany eto amin'ny distrika Nambohidratrimo ity. Toetra tsara tokony hanana ny solombavam-bahoaka rehetra izany satria tokoa ny vahoaka ny tompon'ny fahefana.